Fampiasana tambazotra antserasera tokony aliasana fepetra fa lasa mivoana tanteraka eto Madagasikara hoy ireo olom-pirenena. Feno arivo vata mangatsika ny ray mpianakaviana Fendratra sy Mangana no tonga teo ampelantanan'ny fianakaviana. Fitoniana politika antoky ny fampandrosoana ny Madagasikara hoy ny antoko GFFM. Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Isan'ny singa lehibe manamarika ny fahamatorana ara-politika ao anatina firenena iray. Ny fampiresahana eo amin'ireo mpitondra ny fandimby hoy ny mpanao politika Ratsy Mandresy Tiavina. Raha nitondra ny heviny manoloana ny fihaonan'ireo filoha teo aloha sy ny filohan'ny fanavaozana teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ny alatsinainy teo. Fihaonana maneho ny lanjan'ny fampidiniana sy ny fanakalozana traikefa indrindra manoloana ireo fanamby atrehan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao iny fihaonan'iny hoy ny fanazavany ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjona. Fanamby maro no miandry ny firenena toy ny fahasahiranana ara-toekarena, ny tsy fananan'asa, ny olana amin'ny angovo sy ny tsy fandriam-pahalemana. Everina ho famantarana ny fisokafan'ny sehatra fampiresahana ny fihaonana nataon'ny izy telo mirahalahy, ny filoham-perinasa sy ireo filoha teo aloha voafidy mahoaka hoy ny fanehoan-kevitra. Maneho ny finiavana ametraka ny tombotsoam-pirenena iny fihaonan'iny hoy hatrany ny fanazavana. Ankoatra ny lafin'ny politika anatiny, manana lanja lehibe amin'ny endrika Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izany raha ny fanamafisana. Voalohany indrindra amin'ny lafin'ny iraisam-pirenena isany izany ny fanalana ny filoha teo aloha dia mampiseho union hoe reny aloha izany zao firenena mbola velona ankehitriny dia tonga mifampiresaka amin'ny filoham-pirenasa izay tsy nisy mihitsy teo aloha tamin'ny fitondrana teo aloha tsy nisy mihitsy zavatra izay dia point positif kely aloha izany hoe mba prezente ny Madagasikara ankapobeny satria reny aloha ny olona elodemokratika farany eto amin'ny firenena dia mahazahoana image tsara zay ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Taky fijery iraisana sy ezaka iombonana ny fanatrarana ny fampandrosoana. Azo raisina ho dingana iray mankany amin'ny fanamafisana ny firaisan-kina ara-politika sy ny fitadiavana vahaolana maritra ho an'ny vahoaka malagasy ny fihaonan'ireo tompon'andraikitra ambony teto amin'ny firenena teny avoloha raha ny fanazavana hatrany. Fomba valomana ny fanteny hoe niona amin'ny président Mikael mahakasika ny sécurité fa mino fa zay angamba tena ngeza be resahana tao hoe manahoana fa tena tsy ahafahana mandroso ny sécurité lasa manimba ny image Madagasikara zay aloha voalohany tsy ahafahana manana stabilité eo amin'ny ahafahana mitondra ny firenena. Ka mino zay fa voaresaka tsara tao zay maray aman-dreny izao ihany koa dia ilaina ny izy, ilaina fakakevitra, ilaina ny expérience ananazy aloha ka mino fa hitondra vokany tsara eto amin'ny firenena ny fihaonan'ny tsy tena lalàna. Efa niatrika toe zavatra samihafa na teo amin'ny fitantanana na eo amin'ny sehatra politika, ara-toekarena na ara-diplomatika ireo filoha teo aloha. Ny fahafantarana ireo rafitra anatiny, ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miombona toka iraisam-pirenena ary ny traikefa tamin'ny fiatrenan'ny krizy dia anampy ny mpitondra vaovao andray fanapahan-kevitra voalanjalanja kokoa raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany olana ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny fahadisoana fahavalo eto amin'ny firenena. Matetika lasa mpanohitra ny fitondrana izay tsy mahazo fahefana. Tsy mijanona amin'ny andraikitra mahampanohitra nefa izany fa tonga hatramin'ny fanonganana hoy ny antoko GFFM. Ho an'ity antoko ity dia fotoana izao anomezan-tanana ny filohan'ny fanavaozana mba hirosony ny firenena. Rindran-tsariny ny aro-tanjona hatrany no hitaterana ny antsiprian'izay. Sarotra ny tonga ny Madagasikara ho firenena mandroso sy mendrika raha manjaka ny fanoherana ny mpitondra fa tsy ny fanomezan-tanana mba hirosona any amin'ny fampandrosoana hoy ny antoko GFFM. Tokony ho fantatry ny rehetra fa misy fiantraikany ara-toekarena ny fanonganam-panjakana miverimberina ary ny vahoaka hatrany no mikoka ny vokatra izany hoy ny fanazavana. Rehefa miala amin'ny sehatry ny adievitra ara-politika ny fifanoloanana ka lasa krizy maharitra dia misy fiantraikany vantana amin'ny fampandrosoana hoy hatrany ny fanamafisana. Fa zay mpitondra taona itsika dia neafara mifanonganana daholo dia zay mpitondra nitondra nanongana dia aongan-dralandray dia tsereto hoe inona moa dia zany nge tsy mampandroso atsika zany zao lasa diso adversaire sy ilay tena fototry ny mampahantra atsika no jerevantsika malagasy fa itsika samy malagasy zay tonga amin'ny fitondrana deputena
dia zay mpanohatra mitady mba manohatra tsy mety ataon'ny mpitondra dia potehana dia mahazo tombony foana ilay vahiny a satria rehefa tsy afaka mandrositsika dia miankidoha amin'izareo foana dia tsika zany tena mbola averiko zay diso adversaire tsika malagasy satria itsika samitsika no famono za zao mbola tsy président efa toheriny olona rehetrarehetra koa dia gaga ianao makery mikanja ny barea seza vita no arabaiko dia fa romodromotra daholo ilay olona dia mbola seza tsisy olona raha ny fanavozana no resahina dia misy ny mandeha saingy misy sakana ho iatrany ny fanazavana fanampinany filohan'ny fanavozana no tokony ataon'ny vahoaka malagasy fa tsy fanakanana miteraka sakana amin'ireo fikasana ho an'ny firenena raha ny faneho-kevitra atrany misy ny mandeha fa ny sakana sy ny blocage rehetra koa be da be zao ne tonga amin'le nyresako tamin'ny janvier hoe isy firenena vahiny nonga mpanjakana eto Madagasikara dia izy ny olona mankeny fa mpaminantrantoko hoe devoly tsisy meno an'izany eto rangaha tsy efa firy zao ary ny voagadra ny mpitondra le olona mpanonga mpanjakana satria tena very koa le hery andamosina mampanitra antsika zany a tsy anaiky ny androsoantsika firenena malagasy zany dia zay ny tokony tambarana ifanomezan-tanana io hery vahiny mampanitra antsika eto Madagasikara io blocage ny resaka jiramasiny namandreo ke hery vahiny no andamosin'ireo dia ny antsika le mpitondra no lamahana anisan'ny zava-misy tsy azo alana ny fifandirana ara-politika fanamby lehibe atrehany ny fomba hitantanana ny tsy fitovian-kevitra tsy hitarika amin'ny fahatapahany ezaka fampandrosoana raha ny tantaran'ireo firenena maro no jereny tsy ny tsy fisian'ny mpanohitra no mitondra fandrosoana fa ny fahafahan'ny mpisehatra politika rehetra mametraka ny tombotsoa-pirenena ho ambony tombotsoa manokana vaovao ny trangam-piarahamonina kosa efa vata mangatsika ny iray-pianakaviana nandao ny avany efa roa taona no ny asa nataony teny Ambohidratrimo no nomena ny fianakaviana teny Fenoarivo voalaza fa maty ny toka ny avany kanefa vatana feno mangana sy ratra no natery ny mpampiasa azy teo anatrehan'ny fianakaviana hoy ny fitantarana mangataka ny nanovana fizahana ny razana ny fianakaviana taorian'io saingy tsy nahazo fa voarirarira hoy ny rahalahy ny maty mbola miandry ny valy ny fanadiadiana arak'izany ny fianakaviana izay manao antsoavo amin'ny fitoram-panjakana mahefa tato-baovao ny andro miaratina sary sindratsary ny tahiriny aina Raim-pianakaviana iray enina amin'ny telopolo taona no maty tamin'ny fomba mampiaian'ny fianakaviana efa roa taona no niala teo anatrihan'ny fianakaviana imamy rehefa niasa mpamboly Sipiompo teny Ambato distrika Ambohidratrimo tsy nahenoa ny fianakaviana vaovao ny tena nandritra ny roa taona raha tsy efa razana no tonga teo ampelatanan'izy ireo teny Fenoarivo misy ny toeram-ponenany razana feno mangana no naterin'ny mpampiasa azy raha ny fanazavana ny antony fahatesany dia tsy fantatray mihitsy fa efa faty no tonga eto anatrihanay zay ny laza lay olona napiditra anazy fa tsy fantatra na maminy maty na imamy fa ikonfirme lay izy zay aloha dia mamerina pelona aminareo raha tena imamy no maty ny andry anefa zay tsy nisy na dia contrôle rendu kely ary fa efa faty no tonga efa tamin'ny 7 alina mahery ny teto aminay avy hatrany tsy nanokatra le razana izay fa ny mbola nivakinay aloha PV rehetra ny constatation nataony zareo tany dia rehefa namaky ny PV zay va nanokatra le mise en bière dia tsy arakaraka ny lay tao anatin'ilay PV no zavatra nitranga fa nisy ny ratra nisy ny fivitosana tamin'ny avanay raha ny fanazavana tsy nitovy tamin'ny zavanisy sy ny hita tamin'ny razana ny PV navoakan'ireo tompon'andraikitra tsy nirisy ratra sy fivitosana no nambara tao anatin'izany kanefa mifanohitra tamin'izany no nisy miandry ny valy ny fanadiadiana raka izany fianakaviana ahitana ny tena marina momba ity raharaha ity ka namafisana izy ireo ny antso amin'ny mpitondra fanjakana nijerena akaiky ny raharaha nangataka ny anaovana fizanana no tompy sy ny razana ihany koa ny fianakaviana taorian'io saingy tsy nahazo ny réquisition amin'ny fanatanteran'izany ankehitriny mangataka ny autopsie zay nefa tsy omen'ireo gendarmereo ny réquisition ahafahana manao an'izany ka izany indrindra no anaovanay antsoavo ampitondra fahefana mahefa satria abibina aminay izao zavatra mitranga izao na ny constatation nataon'ny chef-pokotany na nataon'ny ireo dokotera tambo tsy dokotera fa zareo infirmiera généraliste nanao le izy na ny ataon'ny tao commune marina tompoko fa numéro-na PV anay dia tsy misy tao déclaration de décès tsy misy tao ary numéro-na permis de humer dia tsy misy
afaka porofona araka ny taratasy no mendry zareo anay ity ampilatanana izany rehetra zany ka izany no anaovanay antso afa indrindra fa hoan'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao raharaha misy eto aminay izao. nolazaina fa matin'ny fisotroana tokana izy malasa teo andro fisaona pirenena ity raim-pianakaviana ity tamin'ny fotoana nanaterana ny fatiny tranga izay miteraka ihany no fianakaviana satria tokony tsisy toeram-pisotroana ny vota amin'ny fotoana io nanampitrotraka ny ihany fahitana ratra sy fivitosana tamin'ny vatany ka namafisana izy ireo fa tsy matin'ny fisotrotoka ny avany. Ny antony faty anazy tompoko dia lazaina fa hoe matin'ny toka tsy nihinan-kanina dia tsy mifo. Tamin'ny andro azoma zay nisaona amin'ny firenena dia nidiny bara dia tsy fantatro zany hoe taiza nahitany toka satria ny pirofo petraka ity ampiaratananay tsy misy na dia tavoangy kely anankiray ary tao an-tranon'le maty hiporofona fa nisy zany tokana faty azy zany ary raha toa ary ka nisy zany dia ny mpitondra fanjakana eo amin'ny faritra io zany tsy nanandray andraikitra satria mbola nisy mivarotra toka ihany tamin'ny andro fisaonana raha ny ratra sy ny fivitosana tsy matina retina ny avanay. Nandeso io filazana io araka izany ny fianakaviany everina ho izy ireo fa famonona ny anina atao no niatra tamin'ny avany efa nisy ihany koa ny fanazavana ny olona iahina ho ambatika izao raharaha izao. Nandritry ny roa taona mahery ve tompoko dia mamilava ny avanay dia inona ny tazoma patron anazy nefa misy ihany ny vokatra niakatra tamin'izay nisy ihany ny fiompiana nataon'io avanay io ka raha milaza izy fa hoe mamilava aminay tompoko tsy marina zany raha tazomin'ny patron nandritry ny roa taona izy no hoe mamilava. Namela manao tena malemy ity raim-pianakaviana ity sy kamboty efatra mianadahy andrasana ny toy. Fa nanome toky ny colonel Mikael Randrianirina fa efa misy ny fepetra noraisina ary mitohy izany ho fiarovana ny vahoaka manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana misy eto Madagasikara. Hojerena farak'izay aingana ihany koa ny momba ny fahatarany ny fandraisan'ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana any Egypta ny vatsim-pianarana. Santionany tamin'ireo loha-hevitra noresana nandritra ny tafany fanaovany filohan'ny fanavaozana tamin'ireo malagasy mila ravinahitra any Egypta ireo. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny Antsipriam-baovao. Rehefa avy nigadona tao le Caire alina ny filohan'ny fanavaozana sy ramatovadiny ary ny delegasiona malagasy miaradia dia niona avy hatrany tamin'ireo malagasy monina any Egypta ny filohan'ny fanavaozana ka nandritra izany no namaliny ireo fantaniana momba ny fampiakarana ny vatsim-pianarana ny fanamorana ny fanavaozana pasport sy ny maro hafa entiny eo amin'ireo minisitra tompon'andraikitra dia ny minisitry ny vola sy ny fitantanam-bola sy ny ministry ny fampianarana ambony ijeren'izy ireo faran'izay aingana ny vahaolana momba ny resaka vatsim-pianarana satria enatra $100 no andrasana rona telo taona vao azo. Ankoatra izay dia fantatra faharoa eo anivon'ny filakevitry ny minisitra afaka tapabolana ny volavola ny didim-panjakana amerenana ho 10 taona ny faharetan'ny pasport izy koa ny roy ao amin'ny internet ahafahan'ny tsirairay manao fangatahana pasport mivantana tsy mila manantona maso ivointsony raha ny fanazavany ministry ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny fampiroboroboana arakajy mirindra ny posta ary ny fifandraisan-davitra isandreo diniana mandritra izao fitsidia ny any Egypta izao koa nokasika ny fametrahana maso ivo na izany na tsy izany afaka manendry konsily amboninahitra na consul honoraire avy hatrany Madagasikara ikarakara ireo teratany malagasy monina sy miasa any Egypta. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana miteraka oroa eto Madagasikara kosa dia nanazava ny filohan'ny fanavaozana fa efa nandray ny andraiky ny fanjakana ary efa amperinasy ireo tompon'andraikitra isantsokajiny ao anivon'ny task force sy ny centre opérationnel ampiny andro masom-pokon'olona mifeny toetra raha. Tamin'izany koa no nilazan'ny colonel Mikael fa efa fantatra ny momba ireo tena ambadiky ny fampirorona ny vahoaka ny antso ireo rehetra andinika tsara ireny vaovao aparitaka ireo compte miafy ny nanarana ireny ny tenany mba tsy hanaiky andairany izantsony satria ny mampiororo ny malagasy ahafahan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hiditra amin'ny raharam-pirenena eto Madagasikara no kendreny ireo olona miketrika izany tetika maloto izany raha ny fanazavana ihany. Anisan'ny fandaharam-potoana ny filohan'ny fanavaozana ny ao amin'ny filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi iadikevitra momba ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Egypta ary sy ny fanaovantsy ny fifanarahana amin'ny sehatra maro. Fa nanatanteraka fisafona ny alina ny organisme mixte de conception na ny OMC notary ny préfet an'Antananarivo nandray anjara tamin'izany sy nisolo tena ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ireo mpitandro ny filaminana.
niona tamin'ireo andromasom-pokon'olona sy tompon'andraikitra eny fotony OMC izay nankasitraka ny ezaka amin'ny fiarovana ny filaminam-bahoaka sy ny fanomezam-baovao aingana raha misy tranga mampiaya. Andraikitry ny rehetra ny fitandrona ny filaminana ka ilaina ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny VFP ny mpitandrony filaminana ary ny mponina mba hisoroana mialoho ny asa ratsy hoy ny fanamafisana. Fokotany maro no notsidiana nandritra ny fisafona, anisan'izany ny tao alasora, ambohimanambola, namotana, ampeflo, antomadinika, vasakosy ary andotapenaka. Tsy hijanona amin'ireo toerana ireo ihany fa hitohy tsy ankiato ny fisafona toy izao raha ny fanazavana. Mbola manodidina izay resaka fitandrona ny filaminana izay hatrany manao antso amin'ny vahoaka mba hitandrona ny fitoniana sy fanajana lalàna ny Confédération syndicale de la police nationale na ny CSPN. Miaro ny vahoaka sy ny filaminam-bahoaka no andraikitra napetraka tamin'izy ireo, saingy andraikitry ny rehetra ny miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny fanazavana. Manoloana ny trangasa vorovoro no ny fanatanteran'ireo polis-pirenena ny asany tany amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Rindra tsara ny niaro-tanjona no hitaterana izay vaovao izay. Vita ny fianoana sy ny fakanam-bavan'ireo niaramboina sy ireo vavolombelona sivy ary ireo olona vororoy mahakasika ny rarata ao Voemara. Voarakitra ao anatin'ny firaketana an-tsoratra ny fizotron-draharaha rehetra raha ny fanazavana. Manoloana ny mazava-dehibe ity raharaha ity dia ampitory ka nametraka fitoriana ny Confédération syndicale de la police nationale. Nanendry mpisolo vava hiaro ny tombotsoa ara-dalàna sy ara-moraly amin'ity raharaha ity ny CSPN raha ny fanazavana ihany. Noho izany, miantso ny tompon'andraikitra mahefa ny CSPN mba hanafaingana ny fikarakarana ny tonta-taratasy sy ny fandefasana izany any amin'ny fampanoavana araka ny lalàna, ny déferment zany. Tsy tokony hisy fahatarana tsy ara-drariny amin'ny fanatanterahana ny fizotron'ny raharaha satria ny fitsarana haingana mangarahara ary tsy mitanily no antoko ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana sy ny fanjakana tandalàna. Mankahery ny polis-pirenena ao Maintirano sy Ambohimaso ny CSPN samy nahitana toe-zavatra manahirana ireo komisaria ireo raha ny fanazavana. Amafisina hoy izy ireo fa eloka eo anatrehan'ny lalàna ny fitsaram-bahoaka. Mangataka ny CSPN mba ho azavaina amin'ny fomba ara-dalàna ny zava-nisy sady ho hajaina ny fizotry ny fanadiadiana sy ny fitsipiky ny fiheverana ny olona ho tsy manatsiny mandra-pahavoapirofo ny elony. Miantso ny fanamafisana ny fanomezam-baovao sy ny fanadiadiana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana miseho eto Madagasikara ny syndicat. Mikasika ny firaisan-kina ny polis-pirenena manoloana ireo fanamby ara-pilaminana mampahatsiahy ny CSPN fa tsy maintsy mijanona ho mirahina voafehy ary vonona hanatanteraka ny adidiny ny polis-pirenena. Miantso ny tompon'andraikitra rehetra ny CSPN mba hanamafy ny fiaraha-miasa, hanaja ny ambaratonga-pahefana, respecte ny hierarchie ary hanatanteraka amin'ny mpahatokiana ireo andraikitra nakinina taminy ho tombotsoan'ny firenena. Manameloka tanteraka ny fitsaram-bahoaka, ny famonoana olona ataonao amin'ny vahoaka ary ny endrika rehetra amin'ny valifaty ny CSPN. Tsy misy olona navondron'olona afaka misolo-toerana ny fitsarana. Ny fampiasana herisetra dia vao maika mampitombo ny fahavoazana, manelingelina ihany koa amin'ny fanadiadiana ary manohitohina ny filaminam-pirenena. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra ny eo anivy ny Confédération syndicale de la police nationale mba hitandro mandrakariva ny fitoniana, ny fanajana ny lalàna sy ny andram-panjakana ary hiariasa amin'ny polis-pirenena sy ny fitsarana. Lafim-baovao ahafatanteraka animba ny fiarahamonina ary teradoza ho an'ny isam-batan'olona ny tsy fifehezana ny fampiasana ny tambajotra serasera eto Madagasikara hoy ny faneho-kevitra samihafa. Malalaka loatra tsy misy sivana fa na hatramin'ny zaza vao mahay miteny aza dia efa mampiasa ny teknôlôjia hoy ny fanazavana. Tokony andray fanapahan-kevitra entitra manoloana izany ny fitondram-panjakana ifehezana ny fampiasana ny tambajotra serasera na izany amin'ny votoatiny na ny fetra-taona ny antsiprian'izay. Tantery ny Andomiaratiana Sarsindra ny tahiriny. Tsy voafehin'ny malagasy amin'ny ankapobeny ny fampiasana ny tambazotra an-tserasera, indrindra ny Facebook, anka manomevana ny vokatra tsy aterany, na ara-tsaina izany na ara-piarahamonina ka tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny firenena.
lasa fitantarana fitadiavana laza sy fanaovana buzz zany ho ny faneho-kevitra fa tsy hainy maro ny mitrandraka ny vokatsoa avy aminy satria anaovantsika zavatra tsy mifanaraka aminy le izy sanatrian'izany ilaina buzz fotsiny nefa ny teny ilayntsika anio a ilaina mijery vaovao sy ny ohatran'izany fa ho antsika eto le izy a lasa zavatra hafa mihitsy ny ampiasaintsika anazy hoe tady influence dia lasa manaonao foana dia ao moa misy ny olon-drehetra dia ao mandefa le adalàna dia lasa ohatrany hoe izay fotsiny tady an'izay lazy izay fotsiny atsika fa ny any amin'ina moa zany ny any amin'ny tokony ampiasaina anazy a tsy voafehy atsika fiarahamonina aloha zany voalohany indrindra mamotika le izy tena mamotika le izy satria mauvaise influence ho an'ny taranaka le izy zavatra tsy tokony mbola ho aseho an'le zazakelytsika efa hitany sady satria tsy voafehintsika na ny taona ary na ny resaka taona ary ny any Frantsa zao efa manomboka nilatsaka ny 15 taona ny azy efa tsy mampiasa tambazotra voafehiny azy fa ny eto amintsika malalaka be tonga dia na zaza mbola vao efa taona ary vao mikitika telefônina dia efa tambazotra tserasera ny jerena miteraka vokatra tsy maro ny fampiasana ny tambazotra tserasera dia tafahoatra anisan'izany ny fiankinan-doha ny fahaverezam-potoana ny fiatraikana amin'ny fahasalamana ara-tsaina ambony izany ny fialezan'ny vaovao tsy marina ka miteraka fisaviritahany eo amin'ny fiarahamonina eo ihany koa ireo endrika erisetra samihafa sy ny fahaverezan'ny sotoavina raha tsy teny efa tsy ny fanomezana vahana ny fisolokiana azo atao ary tokony andraisana fepetra entitra ny momba ny fampiasana ny tambazotra an-tserasera ho ny fanazavana na izany amin'ny votoatiny na ny fetrataona miankina amin'ny fahatsapatena ny tsirara ihany koa anefa izany ny fomba fisainana tsy mitovy hoe ina nidiranareo amin'ny fiainanay sy ny ohatran'izany fomba fisainana tsy mitovy dia nefa ny fiaingana amin'izay zavatra izay miankina amin'ny toe-tsain'ny olona tsirairay miankina amin'ny fivoaran'ny olona tsirairay sy mifampitana amin'ny tsirairay mivokatsoa sy mivokadratsy azo avy amin'ilay tambazotra tserasera ny mesura tokony ho raisy fanjakana angambany a dia ny hoe asiana limity ihany angambany ohatra ny endry zareo avy any ivelany tsy manisy référence tsika fa manao araka izay tratra aloha fitaovantsika ara zao zanakitsika vao teraka fitanana tablette izy iny voafetra amin'izany tsy voafehintsika eto amintsika efa sarotra be no fietra azy ho arany tena izy tokony tsy ampiasaina ohatra izay mahatsapa-tena tokony hoe tsy vitanana zanany tsy ampiasaina ny anina ny vahety vao tokony ampiasaina ohatr'izay fa izy sarotra be ny teny zanak'olona zany aza mampiasa an'iny nareo eo ny vokadratsy fa nisan'ireo fantony tambazotra an-tserasera be mpampiasa eto amintsika ny Facebook manampibetsaka amin'ny fiatrana ny fiainana andavanandro zany indrindra ny fahazoana vaovao maro isan-karazany anatin'ny fotoana fohy anjarany tsiraray kosa ny mifehy izany kosan'ny hoe vaovao tele sy ny anina aloha zareko Facebook fa tsy le vaovao ratsy le hoe fake be re izay ny ilevako Facebook fa rekoatr'izay tsisy fa resako amin'ny fianakaviako dia varotako dia jerevako vaovao izay hany lafiratra izay aloha be dia be mety zavatra lafiratra satria mahita ohatra hoe vaovao ratsy hoe faty olona izay zao dia vaovao ratsy dia vaovao tsara indray mety ahitana hoe asa ohatra ohatr'izay ihany raha ritary marika tamin'ny taona 3 mandidina ny 3.5 tapitrisa ireo mampiasa ny tambazotra an-tsosialy ary 3.5 tapitrisa ny mpampiasa Facebook eto Madagasikara araka ny fanadiadiana nataon'ny reporter sy ny kiops 5.20 isanjato ny lehilahy ary 5.20 isanjato ny vehivavy ka eo nelanela ny 5.20 taona sy 4.30 taona no tena mampiasa azy vaovao makasika ny fikonan-dom-pirenena Kosay indray dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ary ahatra 3 andro ny famaranana ny fikonan-dom-pirenena ho an'ny tanora eto Madagasikara aorian'ny fanapahan-kevitra ho raisin'ireo tanora izay solotena avy amin'ny faritra 420 mivory etsy amin'ny SCI Vato dia atoltra ny filohan'ny fanavaozana ny fehi-kevitra amin'ny farany herinandro izao rindra tsara ny aro-tanjona no hitaterana ny antsipriana izay ny 14 aprily no nanomboana ny fikonan-doha ho an'ireo tanora telo volana katroka no nanaovana sy nanatanterana ny fakan-kevitra isam-paritra izay niainga teny anivon'ny commune ary izao faranana eto Antananarivo izao feno ny fakan-kevitra hoy ny solotenan'ireo tanora tsy vitany hoe mahatanora anay ary ijoroako eto koa moa mahakasika ny ireo namana manana fahasembanana dia tsy voa ankilabao zahay tamin'izay hoe tsy voa ilikiliky fa tena
nahazo nalaina ny hevitsinay hoe ino ny hevitsinareo olona manana fahasembanana eo dia tafiditra ao ny hevitra izay narosonay. Tsy mora ny asan'ny andry nandritra ireny fotoana ireny saingy samy nanampiniavana ny rehetra ka tonga amin'izao fandravonan-kevitra eto Antananarivo izao hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fandraisana andraikitra ny fahatongavana amin'izao dingana izao raha ny fanamafisana. Tonga ty ny fotoana androany afatsika mandravona ao anatin'ny 3 andro ro hevi dehibe tapakatsika tao anatin'ny faritra 720 tao ny resaka politika ao ny lohevitra momba ny fifidianana ny fanovana rafitra zay ny kiakiatsika sy ny takinana zany ny fanovana izany ao ny fomba fitantanana ny ty Madagasikara ty ao ny fanarenana ny toe-karena sy ny fomba fanarenana sy hampiarina maro samihafa sy ny fampiasam-bola ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka fampianarana izay fandriam-pahalemana ary indrindrindra ny fiverenatsika amin'ny kolotsaina mahamalagasy. Nijerena manokana koa ny lafiny tontolo iainana sy ny fiarovana n'ireo sehatra manodidina an'izany ary tsy latsa-danja tompolasy tompovavy. Ny sehatry ny andrara andraikitry ny tanora amin'ny fitantanana an'ity Madagasikara ty sy ny fiatrenana raha-pirenena. Marary soanareo ny tenako, ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena, mba vita ifampiresaka, handravona ary hanao ny fikaonandoha farany ho fametrahantsika ireo fototra ho fahafahantsika mamolavola ny hevi-dehibe ary ho volavolaitsika ao anatina fehinkevitra anankiray zany sy hanolorantsika ireo paikady ary indrindrindra ny fombafomba hanatanterahana an'izany sy ny tetiandro manatanteraka an'izany zay ho atolotrika ny manam-pahefana sy ny tompony andraikitra maro samihafa eto amin'ity firenena ity amin'ny voalohan'ny volana aogositra amin'ny sabotsy ho avy zao. Tsy fanovana rafitra fotsiny ihany ny fanavaozana fa fanovana toe-tsaina na fiavaozana, fomba fitantanana vaovao ary fomba fandraisana fanapahan-kevitra vaovao hoy kosa ny ministry ny fanavaozana ny Repoblika. Mitaky fitondrana mangarahara fanajana ny lalàna tamberina andraikitra ary fandraisan'ny olom-pirenena anjara izany. Ilaina ny fifampienona, ilaina ny fifampiresana. Izay no mahatonga antsika hoe andao aloha ikaondo satria sehatra natao iresana io, ifampienona sy anehoana hevitra ihany koa. Izany indrindra no mahatonga ny fikaonan-doham-pirenena ity iorina amin'ny soatoavina lehibe 5. Ny fandraisana anjarany rehetra, ny fisolotena ara-drarina, ny fanapahan-kevitra mifototra amin'ny porofo sy ny fahalalana, ny mangarahara sy ny fahafahana manara-maso ary ny tenerana ary ny fitadiavana tamberina andraikitra. Fotoana iainon'ny firenena ny feon'ny tanora malagasy ny androany hoy ny mpanolontsaina avo eo anivony fiadidinany ny fanavaozana. Tsy ho mpandinika ny tantaram-pirenena fotsiny ihany ny tanora malagasy fa ho mpandrindra sy mpanapaka ny ho avin'ny fireneny hoy ny fanamariana. Tsara nefa ny manamarika fa izany dia tsy hoe fakakevitra fotsiny ihany fa ataosika ihany koa izay ampanandanja izany mba ho tena fitaovana hoentina manavitra ny firenentsika. Ny hevitratsika tanora malagasy manontolo no andrasana amin'izany na avy amin'ireo eto an-tany zanaka na avy amin'ireo izay mipalitaka manerana izao tontolo izao. Asesika asina ny maha antsika tsy izany fa ilay teny manao hoe ny anjara biriky. Ary tena anjara biriky tokoa izay hoenty manamorona ny fanaovaozana izay tiantsika apetraka amin'ny nosy mamitsika ity. Ry tanora malala, ianareo no heriny ankehitriny ary antoko ny rapitso. Ianareo no rivotra vaovao mitsoka eo amin'ny fiainan'ny firenena. Ianareo no hery mamelona ny fanavaozana, mampitsiry ny fandrosoana ary mampiorina ny fanantenana. Raha ny tanora no fon'ny firenena dia ny fanantenana no aina mamely izany fo izany. Aritra atelona ny fandravonan-kevitra ataon'ireo tanora eto Antananarivo. Aorian'izay dia atolotra ny filohan'ny fanavaozana ny sabotsy ho avy izao ny fehi-kevitra tapaka. Omena izany ihany koa ny FFKM izay mitarika ny dinika nasionaly
ny premier ministre mitarika ny komite teknika ny dinika nasionaly ary ireo fianakavimbe iraisam-pirenena. Tontolon'ny fandraharana kosa anisan'ny fanamby lehibe atreny Madagasikara ny olan'ny asa indrindra ho an'ny tanora. Olana ho an'ny tanora malagasy ny fiandrasana asa rehefa vita fianarana fa tsy mifototra amin'ny famoronana asa hoy ny tanora mpandrarary ny Fulgence. Hany ka asa tsy maharitra tsy misy fiarovana ara-sosialy ary matetika tsy ampy ivelomana no ataon'ny ankamaroan'ny tanora malagasy hoy hatrany ny fanazavany ity tanora mpandraraha ity. Ny antsiprian'izay eo amin'ny irindratsariny ny arotanjona hatrany. 5 ny tany tsy fananasa eo amin'ireo tanora 12 ka hatramin'ny 14 taona eto Madagasikara. Raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 524. Ny taona 424 voalaza fa 8.700 ny ireo tanora malagasy dia miasa anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna, tsy manana fiarovana ara-sosialy ary matetika tsy maharitra ny fidiram-bola. Ankoatra izany, 4.700 ny tanora dia tsy nianatra, tsy miasa ary tsy manaraka fiofanana. Arak'izany, tsy afaka miroso amin'ny sehatry ny asa manara-dalàna ny tanora malagasy satria tsy mahafehy ny fomba fampitomboana vola ka miaina amin'ny zara-fahinanana fotsiny, hoy ny mpandrarary ny Fulgence. Tsy reny vola ny olana raha ny eto Madagasikara, hoy ihany ny fanazavana. Ny mazatra dia hoe avy nianatra any ampianarana dia lasa gestionnaire na ino moa ty gestionnaire d'entreprise dia mieritreritra fa afaka mitantana sy manangana entreprise fa za dia miteny ho fatantsika tsirairay ianarana ny mampitombo vola ho za teo. Ny sakana tsy hoe fond maro ny microcred, maro ny ray aman-dreny varotra tany, varotra rena mba hanaovana fond de démarrage ho an'ny tanora fa na ohatrinana ny fond de démarrage hoentin'ny tanora ka tsy hainy ny mampitombo, tsy hainy ny toe-tsaina entina ho za teo ahafahana ho lasa zany mpandraharaha zany satria mpandraharaha zany ane ilaitsika eto satria tsisy miandro olona amorona asa ho atsika isika zay ny akamaroan'ny tanora fa tsy hoe ndao amorona asa ho an'ny hafa. Dikan'izay ny sakana eto zany dia tsy fafahana mifehy an'ilay tontolon'ny fandraharana. Ny fifehezan-tena no tena fototra amin'ny firosoana amin'ny fandraharana hoy hatrany ireo ny Fulgence. Tena ilainy Madagasikara ny firosoan'ny tanora malagasy ao anatin'ny tontolon'ny fandraharana, amorona asa manara-dalàna fa tsy andriasa fotsiny na anao asa tsy manara-dalàna, hoy ny fanazavana. Ny tanora malagasy dia mila ampianarina, mieritreritra sy ampianarina ny mifehy tena afahana mampandroso ny tenany indrindra fifehezana amin'ny resaka ino moa ty fandraharahana zay ianarana tompoko ka mandritra an'izao fikaonandoha zao dia tokony ampidirina ny fifehezan-tena rehetrarehetra, ny fitsipika rehetrarehetra ahatonga ny tanora hahay mampiasa vola, hahay mandraharaha. Zay zany aloha ny tena sosikevitra fa naomena fa matsimbola ohatrin'inona raha ny tanora ivela n'ilay fitsipika tokony hoentina ahafahana mampitombo vola, ahafahana manana an'izay toe-tsaina entina mampitombo vola zay dia tsy ho mety zany zavatra zany. Mbola fanamby lehibe ho an'i Madagasikara ny famoronana asa mendrika sy maharitra ho an'ny tanora ary ny fampianana ny fiankinan-doha amin'ny sehatra tsy ara-dalàna, hoy hatrany ny fanazavana. Tontolon'ny fampianarana manana ray volana eo ny ray aman-dreny anomanana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taona vaovao 424 sy 724 ity. Hatramin'izao anefa mbola tsy tafiditra anatin'ny fandaharam-potoanan'ny ankamaroan'ny ray aman-dreny izany raha ny fanadihadiana izay natao. Mbola mifantoka amin'ny fiatrenan'ny fiainana andavanandro ny rehetra raha ny zavamisy isika raha teo anatin'ny fotoanany fialan-tsasatra. Tsikatra kosa fa niakatra avokoa ny vola aloha eny an-tsekoly tamin'ny titom-pianarana ity na ho an'ny fanjakana izany na ho an'ny tsy miankina. Tsy maintsy atao mifanaraka amin'izany kosa nefa ny tolotra omena ny ray aman-dreny sy ny mpianatra hoy ny fanazavana. Fanadihadiany ny Andro Miaratina Sarsindratsary ny Tahiriny aina. Mbola tsy tafiditra anatin'ny laharam-pahamehana ankamaroan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Ray volana mahery tsy idirana amin'ny taom-pianarana vaovao 424 724. Saika mifantoka amin'ny fiatriana ny fiainana andavanandro ny ankamaroan'ny ray aman-dreny manoloana ny fahasahiranana iainana ho ny fanazavana. Ho an'ny sekolim-panjakana ny 17 Aogositra ho avy izao ny fisoratana anarana saingy mbola tsy misy tokotany izany ho an'ireo ray aman-dreny hanaovana fanadihadiana. Niakatra 5,000 ariary ihany koa ny vola aloha raha ny fanazavana. 9,000 ariary teo aloha ka lasa 5,000 sy 9,000 ariary.
vao ity ampiandohany dia tsy maintsy hidirana ny fifampirarana amin'ny sekoly ny fanazavana manoloana ny tsy fisiany vola ho an'ny manana dia ho an'ny tsy manana dia tsy manana ihany fa dia arakaraka ilay mpampianatra moa zany hoe mba misy azo ifampirarahana misy tsy azo ifampirarahana nisy fotoana tena hoe sarotra dia nandalo tamin'izay fa teo eo aloha zao ny amin'ity zao dia mety tsy maintsy hiditra amin'izay angamba tena sarotra tena mbola ny asasaka mifampidirana zao zao no hoe vao hita ny anazy zao telo zaza dia ny asasasasany avy amin'izy telo zao vao hita tsy haiko hoe vao enjika anatin'ny ray volana ve le asasan'izy anankitelo indray mbola tsy nahazo fitaovana mbola tsy nahavoalody roa mbola tsisy tokotaniny izay no tena marina farafahakeliny tsy maintsy manomana vola roa hetsy ary eo mananjanaka mianatra any amin'ny EPP sy CEG andoavana ny sara-pisoratana anarana sy ireo kojakoja ny an-tsekoly tsy maintsy vidiana toy ny fanamiana sy ny fitaovam-pianarana mbola metehitra amin'ny mety sy ny fanampinana izay voky ny ampitso mbola tsy fantatra ny ray aman-dreny raha ohatra ny hoe miaraka amin'ny fitaovana zany amin'ny zazaray eo amin'ny miaraka amin'ny tableny sy ny kojakoja kely eo amin'ny million latsaka eo angamba ny zazaray zay sy tokotany fa zany hoe misy olona zay le hoe Andriamanitra mahay zavatra misy olona zany mba hoe tsara sitrapo dia hoe ahotsy fa etoako ny kitapony zanako indray ty dia fisorana n'Andriamanitra zay le hoe tsy fantatra ny avokany ampitso fa Andriamanitra ny tompony zavatra ho an'ity renim-pianakaviana ity efatra ny zanany samy mianatra amin'ny sekoly tsy miankina avokoa nanomana fotoana ilana voly mihitsy aloha izy ireo mialoha ny atrena ny fidiran'ny mpianatra izay tena mafy ho an'ny ray aman-dreny dia mety ariary ny vola tsy maintsy tadiavina amin'ny fisoratana anarana mbola tsy tafiditra anatin'izany ny fitaovan'ny mpianatra sy izay ilaina ny an-tsekoly dia alefa aloha fitaovana fa ny réinscription mbola tsy nanao tena hoe anankefatra zao ny zanako dia na ny réinscription fotsiny ary dia efa tafakatrany amin'ny eo amin'ny 500,000 ariary mahery eo ny réinscription fotsiny fa mbola tsy tafiditra ny fitaovana sy ny karazany lanjalanjaina arak'izay azo atao hoe ny fiainana andavanandro mandeha ihany moa ny fampidirana mpianatra koa eritreretina nefa ilay fialamboly koa tokony hoe mba ilaina ihany dia lanjalanjaina arak'izay fandaniana rehetrarehetra ho an'ny sekoly sasany efa vita mialoha ny fisoratana anarana na ny réinscription saika efa feno mialoha ny fiafaran'ny tom-pianarana ny toerana fomba fiasa efa fanao ny sekoly hatramin'izay zany ahafahan'ny ray aman-dreny miomana mialoha niakatra ny volana aloha saingy tsy maintsy atao mifanaraka amin'izany kosa ny tolotra omen'ny sekoly izay tsy mitsahatra amin'ny voatra manaraka ny vanim-potoana iainana ankehitriny taoriana ny vacances de Pâques tamin'ny avril izay nandefa dia efa nanao prévision ihany zany no mety hoe resaka fiakaran'ny vidim-piainana na eo amin'ny karama na petraky ny fanjakana sy ny sisa dia nefa koa tsy andany tsy maintsy mieritreritra n'ilay ray aman-dreny dia nisy fiakarana izy fa kely sady tsy hoe manondrotra isa-taona fa tamin'ity zany tsy maintsy zany nanaovana an'izay fisondrotana izay fa misy zava-baovao tokony ho hitan'ny ray aman-dreny manoloana an'izay dia anisany hoe nampiakarana ilay izy ohatra hoe efa anaty plateforme ny ankizy ny école mampiasa plateforme zany numérisé daholo ny ankizy rehetrarehetra sy ny données amin'ny sekoly rehetra ny lalana aty amin'ny sekoly namboarina ny efitrano rehetra ny lokoina ny mpampianatra ray volana meloa no miditra amin'ny zoma zany zao ireo miofana indray zany momba ny fiatrehana ilay taom-pianarana manaraka santionany zany ireo amin'ny resaka takalon'ilay hoe fiakarana izay anatin'ny fialan-tsasatra ny mpianatra ankehitriny raha mbola mamita ny fanadinana kosa ireo mpianatra amin'ny kilasy famaranana manao ny baka teknika fomba fanao ny ankamaroan'ny sekoly indrindra ireo tsy miankina amin'ny fanjakana ny fanaovana atelier de vacances ho an'ny mpianatra ary ny fanofanana ny mpampianatra mialoha ny fidirana raha ny tety andro anomboka ny 7 septambra izao ny fidiran'ny mpianatra rehetra an-tsekoly hiditra metraka ny lamina kosa ny mpandrara eny anivon'ny sekoly-mpanjakana rehetra ny 4 aogositra izao ny raiky amin'ny 3 aogositra kosa izany hoe afaka iray volana eo ny fidiran'ny mpampianatra anomanana ny fandraisana ireo mpianatra misy koa ajidimy ny taom-pianarana ka ny 7 septambra hatramin'ny 3 oktobra 2024 ny andiany voalohany misy ny fialan-tsasatry ny fahatsiarovana ireo olo-masina hatramin'ny 9 novambra ny 7 novambra hatramin'ny 13 desambra ny andiany faharoa amin'ny taom-pianarana ka ny amin'ny 3 janoary no tapitra ny fialan-tsasatry noely ny 4 janoary 17 hatramin'ny 9 febroary 17 kosa ny andiany fahatelo ny 2 martsa hatramin'ny 3 aprily ny andiany faefatra ary ny 10 may hatramin'ny 3 jona ny roa volana fahadimy farany izay mamarana ny taom-pianarana
ny 5/7/2022 no natanterana ny fanadinam-panjakana CEPE, ny 5 hatramin'ny 5 jolay kosa ny fanadinam-panjakana BEPC. Antoko ny fampandrosoana ny tanàna sy ny fiarahamonina ny fahadiovana voajy izany ho an'ny fokotany sasany eto Antananarivo. Saingy maro ireo tsy manaraka izany no ny olana samihafa. Na izany na tsy izany anefa mila ary mitaky fandraisana andraikitra ny fampanjakana ny fahadiovana. Tsy avy amin'ny olona tokana irery fa avy amin'ny mponina sy ny isam-batan'olona izany. Tsy tonga ho azy ny fahazahoana ny larana voalohany tamin'ny fifaninanana fokotany madio hoy ny teo anivo ny fokotany Manjakamiadana fa vokatry ny fiarahamentany rehetra ka mendrika alaintahaka. Fanadihadiny Ando Miaratina Sarsindratsary ny tahiry ny aina atrany. Tsy ampy ny foto-drafitra sapidiovana ety amin'ny fokotany Andafaviaratra. Ankasa manao izay sapatana ankamaroan'ny olona hoy ny fanazavana. Tsy manana toeram-pidiovana na WC ny sasany ka lasa manao maloto ankalamanjana. Manginy fotsiny fiparitany fako ety seroa hoy ny fanamafisana. Trangy izay manome fanafitohinana ny maro manoloana ny fiparitany loto sy ny fofona maimbo maneho tsy fananjarany hafa. Tamin'ny taloha zao nisy le rêve de le makafako reny. Le makafako reny de rehefa velo izy de raha velo tapaka le aloha zany izy ohatra arivo isam-bolana de voatomboka le carnet de rehefa velo de tsy haiko hoe mikorotana any ambadimbadika any de tapaka le izy de tsisy aty tsy de ampy cabinet mihitsy aloha fa zay de teneniko tsy de ampy mihitsy cabinet zany tsy de ampy fa ohatra hoe manonao eny anaty ala eny de ohatra mandreraka be le izy tsy ampy mihitsy aty hoe tokony isy hoe WC public mihitsy zany ety ho an'ny daholo be. Misy zao fa any ambadimbadika any atsimo any akaikaikina tapaka any tsy ampy WC public ety. Donc zany le hitanao le tena hoe WC isan-trano betsaka ny tsy manana. De manondrakondrana eny le olona ianao moa krikriko ihany de le olona eny amin'ny totobatra lianao eny mihitsy izy manondrana. De raha manary fako de atoratoraka fotsiny eny le fako tsy mba misy hoe donc hoe ahoana moa zany lazaka anao zay fanajana zany. Nanamafy izany teo anivon'ny fokotany. Olana ho izy ireo ny tsy fampiny ny foto-drafitrasa ka mahatonga ny olona manatao foana. Tsy manana rêve de ihany koa ny fokotany Andafavaratra. Tsy ampy ny fitaovana enti manadio satria lapelina 4 no misy amin'izao fotoana. Na izany aza nefa manao nezaka ny fokotany amin'ny fanentanana ny olona anadio ny manodidina azy ary manatanteraka fanadiovana faobe indray mandeha isam-bolana. Manara-maso izany no asan'ny fokotany. Mifanila amin'ny fokotany Andafavaratra ny fokotany Manjakamiadana samy ao anatin'ny boribory-tany faharoa. Tsy mitovy ny zava-misy ety an-toerana satria madio ny tanàna, voara-maso ny fahadiovana. Mahatsapa tena ihany koa ny mponina fa soiombonana ny fahadiovan'ny tanàna ka tsy manao atsirambina izany. Samy efa tonga dia efa mazoto daholo ny olona tsirairay hoe mandray andraikitra amin'ilay resaka fahadiovana. Dia ohatran'ny hoe ny kanaly io zao ny misy fotoana zay eto ihany manao plus dia manadio manakarama olona dia mitondra mahafinaritra amin'ny maso koa zany mijery ny tanàna madio dia miankina amin'ilay olona tsirairay. Misy koa zany aloha ny olona tsy tia madio zany tonga dia azo faritana mihitsy fa misy ny olona nefa ny manam-piniavana izany fahadiovana izany dia miezaka ny tsirairay ary isan-tokantrano mihitsy. Efa misy ireo mpanadio ahetsika ety an-toerana farafahakeliny in-3 isam-bolana no misy fanadiovana ety. Ao anatin'indray volana izay indroana in-3 manadio ny tatatra sy ny lalana zany. Anaty tatatra zany dia mivary masaka dia hitanareo ty ny tena problème le ravinamotana. Io zany mahatonga anay manadio in-3 isaky ny iray volana satria zao ririnina ny andro dia milatsaka be le alina dia io manetsina ny tatatra ka raha vao tsy vonjevonjena zany dia manetsina le tatatra. Nenay zany fanariana fako dia misy breta dia aterina any amin'ny baka ordure. Any no aterina fa tsisy hoe fako miparitadritaka ety aminay ety. Nahazo ny lalana voalohany nandritra ny fifaninanana fokotany madio ny fokotany Manjakamiadana. Nisongadina tamin'ny fanatsarana ny fahadiovan'ny manodidina toy ny fahadiovan'ny tatatra, ny fanesorana rano maloto ary ny fanangonana ny fako izy ireo. Tsy tonga ho azy anefa izany fa vokatry ny fiaramentany rehetra. Tsy mora ny fandresen-dahatra natao tamin'ny mponina saingy mora foana izany rehefa fantatry ny rehetra ny mahazava-dehibe ny fahadiovan'ny tanàna. Nisy zany ny fanaovana fanadiovana faobe ny rany rehetra ary misy koa nefa ny hoe isaky ny secteur. Ny isaky ny secteur zany izay tanterahanay isaky ny herinandro fa ny faobe isam-bolana.
dia mifanentanana ny olona nanao an'izay zavatra zay a na fanainy rosy bebe kokoa na natsara na nadio a ny fanampy a ny fanoana nentina nanaovana an'izay fifaninana an'izay. nazo maro-pakasitrana sy loka mitentina raiky amin'ny telopolo faingo valo tapitrisa ariary ny fokotany manjaka miadana tamin'ny fifaninanana fampitovana ho an'ny fokotany io mariboly io ahafana manatanteraka ny asany fotony ahetsika ny aniovy ny vakiparitra rehetra araka izany ny fitaovana anoizana ny fanadiovana ny tanàna fa tsy mijanonareo ho fitaratra ho an'ny hafa toy foana ny fanadiovana mbola manentana ny olona foana zahay hoe itsika le natao fitaratra dia tokony ho tazomintsika foana izay zavatra zay a dia tamin'ny sabotsy sao zay dia mbola manohy foana isaky ny sabotsy zany ny olona vao hoe manana an'le fotoana amin'ny fanadiovana fa ny andavanandro a misy le eto aminay moa zany misy an'le hoe mpanao parkina sy ny karazany reny a dia reny zany mifanampy amin'ny fokotany a hoe manadio ny tandrify misy azy tsirairay avy a amin'ny lalàna raha misy ny finiavana tombotsoany rehetra ny fahadiovan'ny tanàna ankoatra ny fikorotana ny tanàna sy ny saina manoloanjany ampazovan'ireo karazana aretina maro isan-karazany loto ka tokony hatonga saina ny rehetra mila ary mitaky fandraisana andraikitra izany tsy ao an'olo tokana irery fa tena anjara andraikitry ny mponina tsiraray. Vao mahakasika ny fanatanterana ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana eto Madagasikara kosa dia anisan'ny andro lehibe amin'ny fanatanterana ny asan'ny vomiera maleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana eny fotony ireo filohan'ny fokotany sy ny CLR izy ireo no iandraikitra ny fanentanana ny mponina sy fanangonana ny antotakevitra ilaina mba tsy hisy olo-pirenena adino mandritra ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana raha ny fanazavana Narcisse Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay. Ho fanomanana ny fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana nanatanteraka fiofanana ho an'ireo sefy-fokotany misy 5 ao Antsiranana sy ireo mpikambana ao amin'ny commission locale de recensement des électeurs na ny CLRE ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana tao Antsiranana nozaraina ho 2 andro ny fiofanana no ny amarony ireo mpandray anjara mba ahafahana manazava amin'ny antsipriany andraikitra sy ny fomba hanatanterahana ny fanisana sy ny fanoratana anarana vaovao ho an'ny mpifidy. Ka ireo CLR no tompony andraikitra amin'izegny mandeha mitety tokantrano tsiraikaraika agny ireo magnano le recensement dia misy aitsika amin'ny fomba fahaizantsika reo zegny satria mitondra baty tsiraikaraika reo andeha hagnano le recensement dia ny lisitra azotsika amin'io no ampiasaigna amin'ny fifidianana magnaraka. Misy koa fomba hafa ahafahany mpifidy tsiraikaraika misoratra anarana afaka magnatony bureau fokotany koa izy dia mety ho izy koa ny atao hoe ambom-pionana tsy voatery amin'ny fokotany na magnatony tokantrano fa magnomagna toerana manokana zegny ahafahany mpifidy magnano le fisoratana anarana dia afaka magnano fisoratana anarana koa ny mpifidy amin'ny alalan'ny internet. Fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana ny tanjona amin'ny ity dingany ity midika izany fahatsangana ny lisym-pifidianana vaovao ka hisy fanisana vaovao atao ahafahan'ny olo-pirenena rehetra mahafeno ny fepetra hisoratra anarana tanjona ny ahafahan'ny olo-pirenena rehetra manana zo hifidy azahoana lisym-pifidianana madio marina ary azo itokisana. Raha ohatra tsisy validation CLR tsy afaka raisinay zegny izy dia magnararaotra eto koa zegny le fagnarahamaso ataony antoko politique sy ny société civile. Ny antoko politique sy ny société civile afaka magnaramaso fa alohan'izegny reo tsy maintsy magnano fagnambarana au niveau ny sede de Gouin zay vao afaka mijotso magnaramaso. Le fagnaramaso tsy midika manoatra amin'ny carnet. Le fagnaramaso tsy manoatra amin'ny carnet fa juste hoe tegna le magnaramaso. Exemple hoe raha ohatra misy olo hitandreo fa mbola tsy tafiditra agnaty liste izy tokony andehanana dia afaka magnato CLR na chef tany izy hoe olo aritsy any ko vitanareo recensement.
araka ny tety-andro navoaka ny seni nasionaly nanomboka omaly ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy lisitra iatrehana ny fifidianana ho atao amin'ny taona 7 tanjona ny atongavana amin'ny fifidianana mangarara madio ary ekeny rehetra miorina amin'ny lisym-pifidianana marina sy tsy misy osika. Vaovao avy any amin'ny distrika ny Mananjary kosa indray dia ny fampidiram-bola ny commune indrindra ny fanangonana ny etra sy ny aba ary ny olany tsy fandriam-pahalemana no olana verimberina sedrainy ireo commune ao anatin'ny faritra Vatovavy. Mifantoka betsaka amin'ny fitantanana ny commune amin'ny ankapobeny ny fiofanana atrehan'ireo ben'ny tanàna 470 ao Mananjary amin'izao fotoana izao mba anamafisana ny fahaiza-mitantana eny anivon'ireo vondrom-bahoaka paritra Itsinja Rapahefany. Vaovao nampitainy Anise Francisco ao Mananjary. Ben'ny tanàna miisa 470 avy amin'ireo commune rehetra ao amin'ny faritry Vatovavy no miarika fiofanana mandritra ny 3 andro ao amin'ny Akuma Tanambo Mananjary amin'izao fotoan'izao tanjona ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana ny commune sy hanatsarana ny fitantanana ny fotony no zaraina ho vondrona izy ireo mba handiniana ireo olana sy tadiavana vahaolana miaraka amin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny sampandrarany etra sy ny fanajariana an-tany ary ny fananantany. Nentina ty koa ny sampandrara ao anatin'ny CDBF na ny Conseil de discipline budgétaire et financière izara hoe amin'ny fitantanam-bola tandremo reto fa raha reto no idiranao dia ao anatin'ny tsy manara-dalàna ianao dia andalo sazy. Ny fampitandremana amin'ny fitantanam-bola mpanjakana na fitantanam-bolam-bahoaka ho resana ao anatin'io indrindra fa ny gouvernance locale na ny fitantanana ifotony inona ny tokony hoentin'ny mera mba hampisongadina an'izay fitantanana ifotony izay mita amin'ireo rafitra misy ao aminy dia ny rafitra mpanapa-kevitra sy ny rafitra fikaonandoha ifotony. Nandritra ny fifanankalozan-kevitra fanokafana dia samy mizara ireo olana sedrainy ny commune iandreketany avy amin'ireo ben'ny tanàna anisan'ny verimberina ny olana avy amin'ny fampidiram-bolan'ny commune indrindra ny fanangonana etra sy aba ary ny olana tsy fandriam-pahalemana izay mbola sakana amin'ny fampandrosoana eny fotony. Ny andrasana amin'ny ben'ny tanàna zany ao anatin'izao fiofanana zao dia tsy salasala izy hamoaka an'izay olana atreny ao anatin'ny fitantanana ny commune mba ahafahana mijery vahaolana amin'ny alalan'ny gouvernance locale na ny fitantanana ifotony eny anivon'ny commune sy amin'ny alalan'ny fifandraisana matetika ny sampandraram-panjakana sy ny vondrom-bahoaka paritra Itsinja Rapahefany. Reo zany tsy tokony hifanalavitra, tokony hiaraka foana reo amin'ny famahana ny olana ety fotony ety. Itetika sapiko no mamatsy vola ity fiofanana ity ka tanjona nanampy ny fahaiza-manaon'ireo ben'ny tanàna entina hanatsarana ny fitantanana ny commune. Mariana fa ny faritry Vatovavy no faritra fahadimy eto Madagasikara misitraka izao fiofanana izao. Nifantoka tamin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao momba ny raharaha an-dranomasina ny fiona-ny lehibe ny état-major ny tafika an-dranomasina malagasy ny contre amiraly Kolobe Mikael Samuenga Touin sy ny amiraly George Wikoff komande ny tafika an-dranomasina amerikanina misana ny Eropa sy Afrika nandritra ny fionana an-tampo ny tafika an-dranomasina afrikana na ny AMFS. Nodinina nandritra ny dinika ny fanofanana ara-miaramila ny fanatsarana ny fahalalana ny zavamisy eny an-dranomasina ary ny fanamafisana maharitra ny fahaiza-manao eny amin'ny sehatry ny filaminana an-dranomasina. Nomafisiny amiraly George Wikoff fa hafototry ny fananganana tafika matanjaka sy mahavita miatrika ireo fanamby vaovao ny fampivoarana ny tantsambo sy ny pitarika. Nasongadina ihany koa ny mazava-dehibe ny fanakalozana traikefa sy ny fiaraha-miasa eo amin'ireo firenena mpiara-miombonantoka aty amin'ny faritra. Firenena afrikanina sy mpiara-miombonantoka mahery ny 700 no nandray anjara tamin'ity fionana an-tampony izay nitondra ny loha-hevitra hoe fanavaozana sy fiaraha-miasa anamafisana ny filaminana an-dranomasina ity. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray ao amin'ny vondrona ela no misy ny Barea-ny Madagasikara amin'ny fifanitsanana ho fiadiana ny amboaran'ny Afrika na ny CAN 2024 miaraka amin'ny Nigeria, Tanzania ary Guinée-Bissau. Miova ny fomba azahoana tapakila no ny mahisan'ireo firenena mpampiatrano ny Tanzania, isan'ireo firenena mpampiatrano ny CAN 2024. Raha ny fitsipika mahazatra dia ekipa roa isaky ny vondrona no tafita saingy amin'ity vondrona ity dia toerana tokana no sisa no iadiny Madagasikara, Nigeria ary Guinée-Bissau.
izany hoe raha eo amin'ny larana voalohany Tanzania dia ny ekipa faharoa no iaraka amin'ny hiatrika ny kanina. Raha tokosaka tsy voalohany Tanzania dia ny ekipa voalohany ao amin'ny vondrona ihany no azo ny tapakila hiakatra. Midika izany fa ady mafy no miandry ny Barea izay tsy maintsy mikendry ny oloarana ao amin'ny vondrona L. Andrasana kosa ny amoahany kafa ny fandaram-potoana ofisialy ny ireo lalao izay arahina akaiky amin'ny fanomana ny Barea ny diany amin'ny ity fifanitsanana ity. Maresaka avy any ivelany nitrangana horohorontany mahery vaika tany Kimoto Japan omaly 7 ray amin'ny marde frigidaire ny erin'ity fiovitrovitry ny tany ity raha nambara ny Premier Ministre tany antoerana. Olona mahery ny 3 hetsy no voaterina voaka sy nafindra-toerana tamin'izany araky ny toromarika nataony manam-pahefana ao antoerana. Ny Antsipriana izay. Ny toeraka fahafatesan'olona 13 farafahakeliny sy fampitehana goavana ny horohorontany mirefy 7 ray amin'ny marde frigidaire ny tranga omaly talata tao Kumamoto any atsimo andrefany Japon raha ny vaovao ofisialy navoaka ny primature japonais. Olona 3 hetsy mahery no tsy maintsy navoaka sy nafindra-toerana. Voamarina fa nialan'ny fipoahana noho ny fivoahan'ny entona ny tranombarotra iray ao Kumamoto ka olona maro no tafahitroka tao. 8 kosa no tafavoaka velona, piasa 4 no tsy hita popoka. Olona 2 kosa no namoyena miampy olona iray hafa izay maty noho ny fijanonan'ny fitepony fony hoy ny tompona andraikitra tao amin'io tranombarotra io. Tsy ivona, efa nisy ny fampitandremana ny amin'ny fahatongavan'izao tranga izao taorian'ny horohorontany mirefy 7 tamin'ny 20 aprily lasa teo tamin'ny faridranomasina akaikin'ny Japon. Efa nahina tamin'izany ny fisian'ity horohorontany mahery vaika ity raha ny fampitandremana tamin'ny 3 volana lasa. Fa manomboka ahitambokany ny ezaka nataon'ireo mpamono afo ny talata teo manoloana ny firehetana tany Espaina mahery ny enala ireo mponina voaterina findramonina ho fisorohana ny mety ho fiatraikany ratsy amin'ity loza manoloana ny firehetana ity. Ho an'ny Frantsa kosa olona manodidina ny 2 hetsy no nafindra-toerana vokatry ny afo izay mamotika ny velarantany analin'ny hektara raha ny vaovao hatrany. Ny Antsipriana izay. Olona 3 ny voaterina findra-toerana noho ny firehetana vokatry ny hafanambe araky ny nambara ministry ny atany Espagnol Fernando Grande Marlaska. Manomboka misy fivoarana toe-java-misy any Espagne noho ny ezaka ataon'ireo mpamono afo omaly talata. Efa voafehy ny afo mijoalajoala nandravarava velarantany manodidina ny 7 hektara. Mbola mampanainy manam-pahefana nefa ny faritra tena mampidi-doza indrindra zany avaratry ny fitehirizan-drano San Juan 70 km andrefan'ny renivohitra Madrid noho ny fitsaharany setroka izay sakana tsy hahafahan'ny-ponina miverina ny an-tokantrano. Na eo aza izany, velom-panantenana ny rehetra fandalam-pamaranana izao ady amin'ny afo izao. Mila mitandrina hatrany araka izay tratra nefa ireo mponina hoy ny Prime Ministre Pedro Sánchez. Etsy ankilany, olona manodidina ny 2 alina sy 2 hetsy no nafindra-toerana tany Frantsa noho ny doro-tanety. Heverina fa mbola tsy nisy famindrana-ponina faobe toy izao tany Frantsa hatramin'izay. Efa mihoatra ny 2,4 hektara ny toerana hototony afo tao Gironde France omaly vokatry ny hafanana mingaingaina. Mbola misy afo hafa mirehitra izay efa izahin'ny mpamonjy vonina fehezana. Mbola miatrika olana ihany koa ny any Landa, Var ary Haute-Corse manoloana ny firehetana. Mihoatra ny 80 ireo mpamonjy voina naratra tany an-toerana. Anisan'ny anton'izao firehetana izao ny hafanambe sy ny haintany maharitra. Vokatry ny tsy fitandremana ny akamaroan'izany firehetana izany araky ny tatitry ny tompona andraikitra. Ndao kosa indray ary raha tsika ireo tranga hafakely maneran-tany. Any Afrika sy Azia, tsy mihinana azo fotsiny ny votry na boaly na koa termity fa mamboly olatra na champignon anatin'ny akanonenana. Manangona ravikazo na tapakazo izy ireo. Avy eo ataony sakafo sy zezika amelomany olatra, antsoina amin'ny anarana siantifika hoe termitomis. Rehefa lehibe ny olatra na champignon dia io indray ny foto-tsakafon'ny zanany. Tsy mijanona amin'ny fambolena ihany anefa ny asan'izy ireo, fa miaro ny volony ihany koa. Raha misy olatra hafa manafika ny tanimboliny dia esoriny na leviny izany mba ho fiarovana ny olatra amboleny. Misy bakteria mahasoa koa miara-miaina amin'izy ireo, izay manampy amin'ny fisorohana ny fianaky ny olatra mpanimba. Araka ny fanadiadiana ara-tsiantso, efa 30 tapitrisa taona mahery no nisian'ity fiara-miasa sy fomba fambolena miavaka teo amin'ny votsy sy aboaly sy olatra ity. Araka izany, nahafeny fambolena sy ny fivoarana ny vokatra ireo bibikely madinika talohany nanomboan'ny olombelona ny fambolena. Nisy fisehoan-javatra tsy fahita firy sy tena mahavariana tao amin'ny valan-javaboary Death Valley any California.
ny poitra tampoka tao amin'ny fariny Badwater ny fariny Menly fary ranomarivo ny fototra tao ariany tafiodrivotra Mahery-Vaika ka nanova ny iray tamin'ireo tany efitra mafana sy maina indrindra eran-tany ho lasa fitaratra rano jalajoaly miorina 9 metatra ambanin'ny havin'ny ranomasina izany hoe toerana ambany indrindra manerana any Amerika Avaratra ity fahagagana ity. Raha ny tantara no jerena fa midadasika tamin'ny vanim-potoana ranomandry izay nahatratra 50 kilometatra mahery ny halavany ary 100 kilometatra ny halalin'ny fariny Menly saingy nanjavona no fiovan'ny toetrandro. Ny rano mafana entin'ny rivotra avy any amin'ny ranomasombe Pasifika ka nandatsaka orambe mikorinina tsy niato ao anaty fotoana fohy no nampiverina azy. Io sosona rano madio sy manify io dia mampiseho tsara ny tareny sy ny tendrombohitra mijalajoala manodidina ary lasa toerana ankafizin'ireo mpizahatany sy mpakasary izay dondona hanao kayak na andeha amin'ny rano ahitana izany fahagaganana miely izany. Mialohany anjavona tanteraka ao anatin'ny herinandro na volana vitsivitsy monja noho ny hafanana. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana teknisiana sy ny namana mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.